Aran Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo makasitraka an'ilay Andriamanitra ray zanaka fanay masina zay nometsika senao tombonandro fahavelomana zay afatsika senao mbola afaka manompo anazy eto amin'ny toerana dia mbola afatsika senao makalaza anazy ao anatin'izao fifadikaniny zao makasitraka ihany koa ny ray aman-dreny be ny apôstôly izy mivady zay angadina nanana sy vinahitana n'izao fiangonana Ziona Firaisana zao zay mampianatra antsika senao isanandro isanandro zay manoro antsika senao ny lala marina afatsika senao voatay eto ambony tany ary efa miala eto ambony tany zay senao ho any an-danitra any noho ny fisiny ireo mpanompon'Andriamanitra goavany ireo no nafatsika senao tonga eto amin'ny toerana ity zay afatsika senao miona ao anatin'izao fiangonana zao ary isorana an'izy mivady moa zay nanome fa tombontsoam-panompoana androany zay afaka mitondra anao anatina fifadikanana zay afaka mampianatra anao anatin'ny fotoana zay menotompo antsika senao makasitraka an'ireo pasteur rehetrarehetra zay mpiara-manompo anatin'izao fiangonana zao makasitraka anao ihany koa zay nitotona fotsiny andro na masaka ny fotoana mety hoe nandamina fiangonana anao teto androany mety hoe nitari-bavaka mety hoe nitondra antsika tao anatina famakina salamo ny fiankofana makasitraka anao zay tonga eto amin'ity toerana ity androany engany antsika senao sambo tahin'Andriamanitra engany eo ianao tahin'Andriamanitra alleluia aza atao fifadika amenna n'olona mifadianina fa ataovy amenna n'olona ndray zavatra androany alleluia ny tenako moa antsoina hoe pasteur Amanda zay mitondra antsika ao anatin'ny fiangonana Ziona Firaisana ery Ambalamanaso anao zay tsy mahafantatra manambady amanjanaka mananjanaka telo ary izano nomen'Andriamanitra androany nasain'ny mpanompon'Andriamanitra zay tondra antsika senao ao anatin'ny afatra foy zay menotompo antsika senao androany androany zay senao hianatra anatin'ny fotoana zay menotompo antsika senao tsy haiko na atsasakadiny na mihoatra an'izay hianatra vetivetsika senao ny loha hevitra ny fampianarana zay isaritako ny sainao androany dia hoe mamoa ny fahatsiarovan'Andriamanitra inona hoe zafady mamoa ny fahatsiarovan'Andriamanitra ny zavatra tiako atsipy amin'ny sainao androany zavatra tiako tenenanao aty ambolohany za sainao dia mila miala ao anatina antsoina hoe religion finoana mila miala amin'izay za sainao androany fa mila mafantajavatra mila matakajavatra satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza amin'ny boky ny Osiaka tsisy hoe manino oziny ringana ozy ny olona noho ny tsy fisina fahalalana amin'ny baiboly teny vazaha dia hoe ringana ny olona noho ny tsy fampiana fahalalana fa amin'ny baibolitsika teny gasy moa dia hoe ringana ny olona noho ny tsy fisina fahalalana fa raha mamaky ianao baiboly teny vazaha dia zay hoe ringana ny olona noho ny tsy fampiana jereo tsara ny olona anankiray ataoko hoe tsy afaka baky izy na tsy afaka BPC izy tsy hoe tsisy zavatra hainy tao ampianarana fa tena marina tsy ampy tsy haiko nazonao le izy matoa zany ny olona anankiray tsy afaka fanadinana tsy hoe tsisy zavatra hainy fa tsy ampy le fahalalana ananany dia izay no mahatonga ny baiboly baiboly miteny vazaha ny Osiaka tsisy dia milaza ringana ny olona noho ny tsy fisina fahalalana tsy fampiana fahalalana dia izay no mahatonga an'androany miteny anao hoe ny mahatonga antsika senao amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsy mahafantajavatra tsy hoe tsisy fa tsy ampy fa amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mila manana ianao natsoina hoe fahalalana manaova amen amin'ny anaran'i Jesosy mila manana an'izay fahalalana zay za senao dia izay no mahatonga ana miteny tany ambolohany hoe mila miala za senao amina religion finoana tsy maintsy manao ray zay nan-danitra dimony dia zay vao mety tsy maintsy manantona aloha tsy tononiko tsy maintsy manantona olona anankiray ny vao afaka ny fahotana dia mila hialantsika senao zany zay antsoina hoe religion finoana zay fa hianantsika senao androany makasika an'izay hoe mamoa ny fahatsiarovan'Andriamanitra tsy hoe marary akory anao androany dia volony namparary anao fa izy io ndraindray misy karazana retina vokatra na changement climatique fiovana toetrandro ohatran'izao iainantsika senao zao nisy fotoana zao tsika mainandro be tampotampo takeo avy noranandro dia misy karazana retina vokatra na changement climatique vokatry ny fiovana toetrandro dia ndraindray iza senao atsika mpivavaka ndraindray rehefa misy zavatra retina mahazo atsika dia lazaintsika fa devoly nefa ny tena marina ndraindray izy io tsy devoly loatra fa fiovana toetrandro
voan'ny tratranao ranandro anao tandalana dia tratrana sery dia lazainao fa devolina pazo sery anao tsy haiko nazonao la izy indraindray ao anatina tokantrano vokatry ny tsy fanidinao vavanao dia lasa nisy ady ao anatina tokantrano tsy haiko mety hoe sirandro somary nitombokely dia niteraka ady tao anatina mpivady la izy dia mangatabavaka anao amin'ny paster hoe tombavaka fa nanadary devoly aminay ato izy anao nefa ny tena marina le toana sira no lasa be loatra tao anatina ro dia lasa niteraka ady la izy dia zay zavatra zay zao jereo tsara fa tsy devoly no niteraka le napisany le problème tao anatina tokantrano fa iza vokatry ny tsy fahaizanao mandanjalanja le toana sira dia nisy le ady fa tsika nanay tsika mpivavaka nanay rehefa misy problème dia lazaintsika devoly foana ino le zavatra teneny ray aman-dreny matetika rehefa tapaka kapa bazary ranabavy jolahy fa misy ino devoly fa manino ta bazary be nisy olona menamenatra anany tapaka ho azy kapako ny tena marina tokony vidy kapa vaovao ianao fa tsy devoly loatra anao na tapaka kapanao sa tsy marina ve zany zavatra teneko zany fa tsika nanay hoa dia zay devoly zany roany tsy manome faveur ny devoly fa mba te ampafantatra anao zavatra za hoe hoy izy ny baiboly ringana ny olona noho ny tsy fampiana fahalalana oleo dia angata zavatra amin'Andriamanitra ianao dia lany fotoana ianao mandroaka devoly oleo dia tokony manana sujet de prière hafa ianao lasa bazeny amin'ny lavarambo ny fonao sy ny sainao dia lasa lany fotoana ianao fa ingany ianao androano tahin'Andriamanitra manokana ianao tonga eto androano zany hoe zasanao zany tokony afaka manao analizy amin'izao fiaratsika sy anao amin'Andriamanitra zao surtout ao anatin'izao fandiananao eto amin'ity toeranyity fadianana zao dia tokony manana anao ny antsoina hoe esprit d'analyse tokony mahay manao analyse na zavatra tokony mafantatra hoe amin'ny fotoana manahoana moa ny tokony iantsoko an'Andriamanitra amin'ny fotoana manahoana moa ny tokony androako devoly tsy ny devoly loatra no mahery fa ny fahalalantsika ndraindray no tsy ampy tenenao zany nakikinao tsy ny devoly hoe ny mahery fa ny fahalalanao hoe ny tsy ampy dia mety antany ianao androany efa ngamo Andriamanitra mila foazina mba atsiaro atsika ny valiny dia eny mila foazinao Andriamanitra mba atsiaranao satria misy ny olona ao amin'ny tontolo ara-panahy dia tafiditra amin'ny listy ny olona adino amin'ny tontolo ara-panahy dia misy an'izay misy karazan'olona adino any amin'ny tontolo ara-panahy ny fisiny dia io olona io na dia ataoko hoe andeha tendrombohitra na io olona io na ataoko hoe anao fifadikanina efapolo andro efapolo alina tsy haiko anao marainalina andeha am-piangonana isan'andro fa raha van'ny olona anankiray zay tafiditra ao anatin'ny olona ao anatin'ny listin'ny olona adino dia tsisy zavatra isokatra ho anazy zany fa androany zasy ianao hivavaka mba anisan'ny olona ianao mba amohan'Andriamanitra mba tonga anao azo valim-bavaka avy amin'Andriamanitra androany alleluia adino momba anazy gaga ianao ndraindray mahita misy karazan'olona mijoro vavolombelona isan-kalahady ary tsy androny mihitsy ny fotoanany fijorona vavolombelona dia ianao mani mahita anazy isan'andro koa iviavy iny dia efony misy le pera mivavaka amintsika eto moa tsy haiko efa tsy haiko na zany tsy matadity fa ohatrany efa elaela izy tsy teto isan'andro izy hitanao mijoro vavolombelona misy karazan'olona amin'ireny gaka mihitsy fa manino izy zay mety poerapoera ny tena marina tsy poerapoera fa misy zavatra nataon'Andriamanitra taminazy dia mijoro vavolombelona izy dia gaga ianao mahita anazy isan'andro koa iviavy iny mijoro vavolombelona foana
misy karazan'olona vao tonga mivavaka eny hoe tsy hoe arakaraky ny fahaingana anao na ny fahelanao mivavaka akory na malian'Andriamanitra anao fa misy karazan'olona ne ataoko hoe vao tonga tato am-piangonana izy herinandro mandray fampianarana izy dia le fampianarana voarainy ampiariny dia mijoro vavolombelona izy satria nisy zavatra nataon'Andriamanitra taminazy fa ianao ataoko hoe mba miezaka ihany manao zay tokony ho izy fa ndraindray ianao tsy arakaraky ny fezahanao no famalian'Andriamanitra anao tsy hoe ianao akory ny ratsy fa ndraindray izy io misy zavatra tsy fantatrao maninona tsara io azafady misy zavatra tsy fantatranao satria amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra misy natsoina hoe afetsifetsena mila fetsifetsy io ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra ozy ny Baiboly dia rombaina égale fetsifetsy dia zay mila haitsika zay amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mila an'izay afetsifetsena zay misy karazan'olona memorinasa aminao fa nasondrotry ny mpampiasana izy fa ianao mbola point d'interrogation hatramin'ny androany satria misy natsoina hoe esprit d'oubli amin'Andriamanitra fanadinoana amin'Andriamanitra ijery tenin'Andriamanitra tsika mibokiny Genesis 2:20 raha mba nitondra Baiboly ianao dia avadivetivety zay Baibolinao zay ao amin'ny Genesis 2:20 resika amin'ny andininy fa 20 dia ajanonantsika amin'ny andininy fa 3:20 Genesis 2:20 resika amin'ny andininy fa 20 dia ajanonantsika amin'ny andininy fa 3:20 hoanao zay manana Baiboly zany dia tiako raha amadika an'izay tenin'Andriamanitra zay bokiny Genesis 2:20 eo amin'ny andininy fa 20 ka hatramin'ny fa 3:20 vakitsika ny tena amin'ny anaran'ny Jesosy raha nahita ianao hoy ny Baiboly ato amin'ny anaran'ny Jesosy hoe ary tamin'ny andro fahatelo izay nerenan'ny taona nateran'ny Farao dia nanao fanasana ho an'ny mpanompiny rehetra izy dia nasandratry ny lohan'ny lehibe ny mpitondra kapoaka sy ny lohan'ny lehibe ny mpanao mofo teo amin'ny mpanompiny ary ny lehibe ny mpitondra kapoaka dia nampodiny tamin'ny fitondran'ny kapoaka indray ka dia nanolotra ny kapoaka hoe ny an-tanan'ny Farao izy reo tsara fa ny lehibe ny mpanao mofo kosa dia nahantony arak'izay efa nolazain'i Josefa taminy izy roalahy avy kanjo tsy mba natsiaro an'i Josefa lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy raha zaveko aminao tsotsotra ty tantara ty rehefa nampidirina tao amponja Josefa dia nisy an'ireto roalahy reto zay niaraka nampidirina tao amponja tao aminy somary parenthèse kely fahalalana ho anao ity fonja zay nisy an'ity Josefa sy ty izy roalahy ty dia tsoatran'le fonja misy ohatrany atsika eto zao ohatra hoe ambalatavoangy tsefa antanymora tsoatran'iny fonja iny zany fa ny olona rehetrarehetra zay manao zavatra tsy nety tamin'ny mpanjaka zany dia misy fonja ametrahana anazy tsoatran'le hitantsika eto hoe ambalatavoangy fa ho an'izay olona zay nampalahelo an'ny mpanjaka zany ho an'izay olona zay nanao zavatra tsy nety tamin'ny mpanjaka dia nisy fonja zay fametrahana anazy dia tamin'ny fonja nisy an'i Josefa io dia nisy an'ireto lehibe na mpanao mofo izy ny Baiboly dia mpitondra kapoaka ho an'ny mpanjaka zany hoe karazan'olona miservirany mpanjaka zany dia rehefa tao amin'ny fonja nisy an'i Josefa izy roalahy reto dia nisy nofy ny tantarain'izy roalahy reto amin'i Josefa mamaky Baiboly fa misy an'izay dia taty amin'ny farany amin'izay rehefa naminany rehefa nanazavy Josefa le nofin'izy roalahy dia niteny Josefa tamin'le mpitondra kapoaka hoe ny dikan'ny nofinao dia verina amin'ny fanjakana ianao verina amin'ny fanompoanao ny mpanjaka ianao afaka 3 andro zay ny dikan'le nofy fa ho an'le mpitondra mofo indray nandikan'i Josefa nady hoe ianao ho faty ianao afaka 3 andro dia ina tokoa ny zavatra nisy
rehefa arak'izay tenin'ny Josefa zay rehefa vita le 3 andro naverin'ny mpanjaka araka io tenin'Andriamanitra zay nivakitsika teo amin'ny Genesis 7 io naverin'ny mpanjaka teo amin'ny fitondrany teo amin'ny asa mandrarany le mpitondra kapoka le mpiserviran'ny mpanjaka zany tamin'ny alalan'le divay naverin'ny mpanjaka rehefa tonga ny anniversairen'ny Farao naveriny teo amin'ny asany le mpitondra kapoka de ery amin'ny 7 tapany farany de inozy ny Baiboly rehefa tonga tamin'ny fitondrana tamin'ny asany amizay le mpitondra kapoka le mpiservira am'le divain'ny Farao adininy amizay ny fisiny Josefa nefa raha ny tena marina io lehibe ny mpitondra kapoka io no tokony amoakany Josefa any am-ponja tsy haiko nazonao le tantara raha ny tena marina zany de zay rehefa tonga any amin'ny asa mandrarany de tokony atsiarany Josefa izy nisy olona ohatran'izao tany am-ponja nisy anay zay nandikany nofinay fa rehefa tonga teo amin'ny asa mandrarany amizay lehibe ny mpitondra kapoka de adininy ny fisiny Josefa adininy tanteraka adininy de zao zavatra mila fantatrao eno tsara Andriamanitra rehefa hita olona de manirak'olona izy mba atao fantsona na atao kanala mba hitahina olona anankiray averiko indray Andriamanitra rehefa hita olona anankiray de manirak'olona izy atao fantsona mba afahany ny olona iny ho tahina satria raha fantatro tsara ngamba Andriamanitra tsy mpanao vola sandoka sa tsy marina ve zany hoe ivavako anao de iny misy mangamanga latsaka avany an-danitra tsisy an'izay fa raha hitahinao Andriamanitra misy olona tsy maintsy alefa no fitahinao anao aza mivavaka hoe mba hisy vola anao mazio ny anaty poketra anao Andriamanitra kory tsy mpanao mazia hoe anao nandeha bazary kely to de nisy mangamanga latsaka ony amboarany lalana marobe tsy ho isy an'izay mihitsy satria Andriamanitra tsy mpanao vola sandoka fa tsy maintsy misy olona alefany mba ho fitahinao anao zay ny fiasan'Andriamanitra tsy maintsy misy olona alefany de ny olona alefany iny solitenany de iny olona iny no afaka manampy anao eny fa na de Jesosy ary de zay no ny fisiny reto magy reto ane nanolotra zavatsoa ho an'i Jesosy tamin'izy tao an-tranomby de le fanomezana nomeny reto magy reto no fond de départ an'i Jesosy misy an'izany koa izy io misy an'izay satria reto magy reto no nanome zavatsoa anazy nisy miora tao nisy volamena tao de reto magy reto no azo lasaina hoe nanome zavatsoa an'i Jesosy zay natao fond de départ fa tsy hoe izy zanak'Andriamanitra de tadipoitra anazy ny volamena tsy hoe izy zanak'Andriamanitra de le ville tao anatin'ny tranombony nivadika tsy haiko diamant sa safira fa reto magy reto no nanome anazy zavatsoa de iny azo lazaina hoe fond de départ ho anazy tsy maintsy misy olona hoa alefan'Andriamanitra ho fitahina ho anao zay nantsona hoe fiasan'Andriamanitra alleluia de ina ho zanao ny zavamisy de eo amin'iny zavatra iny zany raha ohatra zany ka tiany devolo bloquena zany ny fiainanao de iny olona ataon'Andriamanitra fitaovana ho fitahina ho anao iny no bloqueny devolo tsy haiko efa nahitany zany ianao nisy fotoana nisy olona taloha ataoko hoe nanampy anao izy tamin'ny lafiny rehetrarehetra tampotampoka teo iny olona iny tsy hitanao tsony mino fa efa nandalo an'izany ianao e nisy olona ho ny tena ataoko hoe fitahinao anao mihitsy tampotampoka teo tsy ronony tsy ventiny tapaka le famatsina satria zay ny système ataony devoly amin'ny fiainantsika olombelona bloqueny devoly le olona ataon'Andriamanitra fitahina igny
ino tsara ve anao azafady? Mba ino tsara ve? Alleluia. De iverenantsika amizay le tantara. Teto zany Josefa naminany fa ivoaka ny fonja le ranga ary verina amin'ny asany. De io ranga io a possible no amoaka ny Josefa ao amponja. Eno tsara, mety misy olona zao any nanaovanao soa, rehefa tafa izy na tafavoaka dia adinony anao. Satria ao amin'ny monde spirituel de misy natsoina hoe esprit d'oubli. Ao amin'ny monde spirituel misy natsoina hoe fanadinona. Ary raha hiditra lalala zasanao anatin'izay fampianarana zay, de misy fotoana azy Andriamanitra mihitsy ny manadino. Andriamanitra mihitsy ny manadino. Raha hisarika kely ny sainao zao zandro any, Andriamanitra mihitsy ny tena hoe nanadino. Satria raha tsisy an'io esprit d'oubli io na fanadinona io, tsy afaka ny amelan'ny faotantsika Andriamanitra. Ahoana tsara? Raha tsisy an'io fanadinona io dia tsy afaka amelan'ny faotantsika Andriamanitra. Fa noho ny fisiny io fanadinona io, dia jereo tsara, ny fahotananao tamin'ny heritaona zao, za mihino sy matoky fafadinon'Andriamanitra. Sa tsy marina ve zany? Raha zay fahotana vitanao zay no tsy adinon'Andriamanitra ngamba, mety sy karan'izao anao. Fa nasian'Andriamanitra mihitsy io fanadinona io mba ahafahan'Andriamanitra manadino ny fahotantsika. Mba ino tsara ve anao androany azafady? Alleluia. Tsy hoe alany na hoe tsy tiany ianao, fa adinony. Ary mila olona Andriamanitra hampatsiahy azy. Raha vakinao ny bokin'ny Isaia eo amin'ny Isaia 2:20, avadivetivetina ny Baibolinao Isaia 2:20 dia amin'ny 9:1 nahoana ozy ny Baiboly. Ianareo zay mpampatsiahy an'i Jehova oziny maninona? Aza mitsahatra. Ianareo zay mpampatsiahy an'i Jehova oziny aza mitsahatra. Zany hoe ilaina zany ianao misy fotoana mba mampatsiahy an'Andriamanitra. Maninona tsara hoe Isaia 2:20 misy an'izany amin'ny 9:1, ianareo zay mpampatsiahy an'i Jehova aza mitsahatra oziny. Ilaina ho antsika sanao misy fotoana mba mampatsiahy an'Andriamanitra. Jereo ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny Ezekia. Andriamanitra rehefa manana ny programany, iny programan'Andriamanitra iny tsy azo ovana mihitsy. Fa maninona Andriamanitra taty amin'ny andron'ny Ezekia? Vakitsika vetivetina zay tenin'Andriamanitra zay bokin'ny Isaia 2:30 e. Isaia 2:30 dia amin'ny 9:4-7 dia milaza ny Baiboly. Isaia 2:30 eo amin'ny 9:4-7. Vakitsika vetivetina zay tenin'Andriamanitra zay. Hoy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nitodika nakany amin'ny rindriny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe, Jehova ô, engane ka ho tsarovanao ny nandehanako. Maninona tsara hoany? Maninona tsara hoe? Dia nitodika nakany amin'ny rindrina hoy ny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe, Jehova ô, engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foky rehetra, ary nanaovako zay tsara eo imasonao, dia nitomany mafy dia mafy izy. Araka le niteneko anao, Andriamanitra rehefa manana ny programany dia tsy azo ovana mihitsy. Fa maninona ary Andriamanitra indray ny nanova ny programa. Rehefa vakinao io toy ny tantara io, rehefa vitan'ny Ezekia zay fampatsiarovana an'Andriamanitra zay, dia hoy ny Baiboly mbola tsy nivoaka tany amin'ny ivelan'ny tanàna ozy ny Isaia mpaminany, dia nasain'Andriamanitra niverina izy hoe, ry Isaia mpaminany, andanandray no miverina fa tsy ho vonoina indray Ezekia fa hositranina, ary ampitoboana oziny ny andro ivelomany. Dia reo tsara, Andriamanitra fa nanana ny programa hoe ho vonoina Ezekia ho faty izy. Tampotampoka teo indray Andriamanitra nefa novany indray le programany hoe tsy ho vonoina indray izy. Satria naninona? Nampatsiarovany Ezekia tamin'Andriamanitra ny mbo zavatra zay mbo vitany.
dikan'izany misy fotoana antsika sanao kristianina io ilaina ny mbo mampatsiaro an'Andriamanitra. Raha mbo misy zavatra mbo vitanao mbo ampatsiarovy ananjy. Mialatsiny am'le zavatra le olona tsisy zavatra vita. Fa raha ianao zany mbo misy zavatra mbo vitanao tamin'Andriamanitra, amin'ny fotoana misy zavatra ataoko hoe mamay mahazo anao, amin'iny fotoana iny mbo mampatsiaro an'Andriamanitra ianao. Ohatra ny zavatra nataony Ezekia io, nampatsiahivo ny Ezekia tamin'Andriamanitra, le mbo zavatra mbo vita ny Ezekia tamin'Andriamanitra. Ino tsara ve no androany? Alleluia. Ka ny vavaka tsy hoe fitalaona fotsiny, fa ny vavaka ihany koa dia fampatsiahivana n'Andriamanitra. Zay matetika no madiso atsika kristianina. Zay matetika no madiso atsika mpivavaka. Antsika ny atao hoe mivavaka amintsika dia mitalao fona. Fa tranonay eko lazinjanako. Fa manomboka mivavaka izy dia fa mitalao. Fa ny vavaka ihany koa dia fampatsiahivana n'Andriamanitra. Ao anatina vavaka zany ianao tsy voatery hitalao foana fa mbo mampatsiaro an'Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra le fifadikanana vitako tamin'ny vendredi 9 mai iny. Na dia somary manao rakora ny andro tamin'iny Andriamanitra fa netretena lehibe ny nandehanako tany. Ka amin'ity zavatra mahazo anaty Andriamanitra mbo tsarovy Andriamanitra. Afaka manao vavaka ohatran'izany ianao. Alleluia. Fa tsy hoe dia hitalao fona. Afaka manao vavaka ohatran'ny nataony Ezekia io ianao. Mbo tsarovy Andriamanitra le fifadikanana. Fa nanomboka tamin'ity taona ity zay dia nisy fifadikanana zay nataonay 21 jours. Mbo tsarovy Andriamanitra ny fifadikanana 21 jours nataoko iny. Afaka manao vavaka ohatran'izany ianao. Amen na? Mbo tsarovy Andriamanitra le alimbavaka le mbo nataonay iny. Nitady anao tamin'ny foko tamin'iny fotoana iny Andriamanitra. Ka androany Andriamanitra ao anatina ady mamay ny fiainako, mbo tsarovy Andriamanitra iny mbo kely mbo vitako taminao iny. Ohatran'izay ny zavatra nataony Ezekia. Na dia nanana ny programany Andriamanitra mono anazy, novan'Andriamanitra le programany. Ka tsy haiko hoe inona ny mbo programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa azonao atao mba mampatsiaro an'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra manova ny programany. Ndraindray amin'ny fiainantsika kristiana misy programan'Andriamanitra hoe misy testa mbo alefan'Andriamanitra amin'ny fiainanao e. Fa vokatry ny mbo fampatsiahivanao an'Andriamanitra, dia hovan'Andriamanitra indray le programany, andefasany fitahina indray ianao, andefasany fandresena indray ianao, andefasany valimbavaka indray ianao. Izay ny zavatra nataony Ezekia tamin'ny fotoana io, nampatsiahivony Ezekia ny zavatra izay mbo vitany tamin'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Ka Andriamanitra moa dia manana ny capacité d'oubli. Ary izay ty fotoana androany ty, mbo amoazanao indray an'Andriamanitra ny zay mbo vitanao tamin'Andriamanitra. Alléluia. Rehefa farana ny fampianarana dia hivavaka tsika rehefa avy eo. Tsy vakindray ihany koa ny Baibolina amin'ny bokin'ny Genesis 9 Genesis 9 dia amin'ny andininy voalohany. Genesis 9 dia amin'ny andininy voalohany. Hoy ny Baiboly, ary Andriamanitra natsiaro Noa mba mibiby direhetra ary ny biby fiompy rehetra zay niara-ny toetra taminy tao anatin'ny sampiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niaina ny rano. Andriamanitra ozy natsiaro Noa mba mibiby direhetra sy ny biby fiompy rehetra zay nitoetra tao anatin'ny sampiara. Natsiaro. Matoa zany Andriamanitra natsiaro satria nanino? Nisy mpampatsiaro. Sa tsy marina ve zany? Matolo anankiray zay natsiaro zany, nisy zavatra zany tao nampatsiaro anazy, natadidy anazy. Andriamanitra ozy natsiaro an Noa. Dika zany nisy zavatra zany tao natao Noa mba natonga Noa mbo natsiarovan'Andriamanitra, notsaarovan'Andriamanitra. Ka androany zao fifadikanana ataontsika sanao androany zao mba tena hoe mbo atsiaro anao indray Andriamanitra.
raha zay ianao manao amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Satria ny olona anankiray zany melohan'ny fatateran'ny faminaniana dia tsy maintsy misy olona zay ao amin'ny tontolo ara-panahy mamoha ny fahatsiarovan'Andriamanitra amin'iny olona iny. Zay ny zavatra misy. Tsy haiko hoe mbo nisy faminaniana ve efa nitononina taminao, nisy sodrano ve nitononina taminao, dia ao amin'ny tontolo ara-panahy zany tsy maintsy misy olona mamoha indray ny fahatsiarovan'Andriamanitra taminao iny. Zay ao amin'ny tontolo ara-panahy. Mety tsy mino an'izay ianao fa zay ny zava-misy. Avadina ny baibolinao bokin'ny Isaia telo amby efapolo. Isaia telo amby efapolo dia amin'ny andiny fadimy amby roapolo. Isaia telo amby efapolo dia amin'ny andiny fadimy amby roapolo. Hoy ny baiboly hoe izao dia izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy tsarovako ny fahotanao. Io le zavatra niteneniko anao tany am-boalohany. Eto zany ny baiboly dia maneho ny natiora'Andriamanitra sy ny kapasiten'Andriamanitra. Satria Andriamanitra misy ny antsoina hoe mémoire. Andriamanitra dia manana an'izay. Zany hoe novonon'Andriamanitra tao anatin'ny diska duran'Andriamanitra ny fahotantsika. Arak'ilay zavatra niteneniko anao tany am-boalohany. Ary izao dia izao izy namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Io no mahatonga antsika ho araka ny zavatra niteneniko anao tany am-boalohany, adinon'Andriamanitra ny fahotananao satria nialany tao anatin'ny diska durany, nesoriny. Satria raha ataoko hoe tsy adinon'Andriamanitra ny fahadisoantsika tsy ohatran'izao mihitsy atsikany. Fa novonon'Andriamanitra tao anatin'ny diska durany ny fahotantsika dia zay no mahatonga antsika sanao ohatran'izao. Ka ao anatin'ny tontolo ara-panahy zany dia misy karazan'olona zay mampalahelo adino ny momba anazy. Misy mpivavaka, misy kristianina fa ao amin'ny tontolo ara-panahy adino ny momba anazy satria tsy niona tamin'ny olona afaka mampatsiaro ny momba anazy amin'Andriamanitra izy. Tsy niona tamin'ny olona afaka mbo mampatsiaro ny momba anazy izy amin'Andriamanitra. Amin'ny tontolo ara-panahy dia misy an'izay. Raha jerenao ny bokin'ny Malaky toko 7 jere vetivety. Malaky toko 7 dia amin'ny andiny fahaenina amby folo. Malaky toko 7 dia amin'ny andiny fahaenina amby folo. Ahoana ozy ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy miresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova nihaino ka nandray izany. Naninona hono Jehova? Ary tamin'izany ozy izay natahotra ny Jehova ozy dia samy miresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova ozy nihaino ka nandray izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Nisy boky ozy nosoratana. Zany hoe Andriamanitra zany manana ny aide mémoire. Manana ny agendany. Manana ny mémoire ny Andriamanitra. Misy agenda mandray noty. Io tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Malaky io. Ary tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy miresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova nihaino ka nandray izany. Ary nisy boky ozy nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy izay mihevitra ny anarany. Andriamanitra dia manana capacité d'oubli. Izay no mahatonga ny olona mahazo prophétie afaka 5 taona mbola tsy tanteraka le prophétie. Tamin'ity tantara ity dia nisy olona niteny hoe tsy misy varany ny vavako. Io tenin'Andriamanitra bokin'ny Malaky raha zavaina tsotsotra dia zay. Nisy karazan'olona miteny tsisy varany avy vavako. Nanome tsinan'Andriamanitra. Fa ny sasany koa zany dia nijoro foana tamin'Andriamanitra ary vokatra fijorony tamin'Andriamanitra zay dia nosoratana tao anatin'ny boky ny anarany. Io bokin'ny Malaky io misy an'izany. Io verset nivakitsika io. Izay natahotra n'Andriamanitra ozy dia nisoratana tao anatin'ny boky ny anarany. Fa an'izay tsy natahotra
tsy natahotra an'Andriamanitra zany sy nisoratana tao anatin'ny azondany anarany dia adino izy fa engany ianao manomboka androany tsy ho adinon'Andriamanitra ianao. Alleluia, alleluia. Zany hoe zany manana bloc note Andriamanitra, manana ny aide mémoire n'Andriamanitra. Ity boky ty tsy hoe le boky lanitra fa aide mémoire ho an'izay olona matahotra an'Andriamanitra zany dia nisoratanao ny anarany. Ka za minisy matoky mety efa ao ny anaranao zay satria ianao natahotra an'Andriamanitra. Alleluia. Nosoratana mba tsy ho adino. Nosoratana mba tsy adino. Tsy hoe fanambaniny zany fa noforon'Andriamanitra mihitsy io boky io mba ahafahany manadino ny fahotantsika fa ao anatin'izay kosa nefa mba ahafahan'Andriamanitra mahita anao hoe ty olona ty anisan'ny matahotra anahy dia soratany ao ny anaranao. Firifiry zay ny faminanina efa azonao, firifiry zay ny profesia efa azonao. Inona mba nofonofonao efa mba hitanao ny valy ve? Fa androany Andriamanitra mamadika ny bokiny izy androany mba ary hita ao anatin'ny pejiny ny anaranao manomboky ny any. Raha zay ianao manao amen, natao anao ne zany. Alleluia. Ndray andro nisy lehilahy antsoina hoe Mordekay zay. Ity Mordekay ity dia tena anisan'ny olona zay azo lazaina hoe nanompan'ny mpanjaka. Anisan'ny olona azo lazaina hoe niaraka tamin'ny mpanjaka. Raha ny tokony ho izy zany rehefa tonga tao amin'ny fitondrana, izy moa ny zanak'anabavan'ny Mordekay ho an'izay mahafantatra. Estera. Rehefa lasa vadin'ny mpanjaka zany Estera, raha ny tokony ho izy tokony mba mahazo plasy tsaratsara Mordekay. Fa ino izy anao ny zavatra anisy? Rehefa tonga tao amin'ny fitondrana, rehefa lasa vadin'ny mpanjaka amin'izay Estera, adino Mordekay. Nefa azo lazaina hoe ity Mordekay ity nanisan'ny olona atao hoe namola volan'ny Estera ka nafahany mba nahazo toerana tsaratsara. Zany antsoina hoe vadina mpanjaka zany. Fa adino izy. Adino ny momba anazy. Fa nisy fotoana amin'izay rehefa nanao fety amin'izay ny mpanjaka dia namadika an'ilay boky dia hitany tao amin'izay ny anaran'ny Mordekay io. Nanomboka teo amin'izay niova amin'izay ny tantaran'ny Mordekay. Ary za hivavaka ho anao mba androany mba tena hoe misy zavatra ataon'Andriamanitra ny amin'ny tontolo misy anazy any mba tonga anao mba tsy adino ny momba anao manomboko ny any. Alleluia. Mba anisan'ny olona azo valim-bavaka ianao, mba anisan'ny olona ho tahiny ianao, anisan'ny olona mba ho mpandresy ianao. Alleluia. Adino ny fisian'ny Mordekay fa rehefa namadika an'ilay boky amin'izay ny mpanjaka, tonga vao namadika izy to dia hitan'ny mpanjaka ny anaran'ny Mordekay. Nanomboka teo amin'izay niova amin'izay ny tantaran'ny Mordekay. Tsy izy natao gardien intsony fa mba nahazo plasy tsara izy. Ka tsy haiko hoe aiza ho aiza ny situation misy anao androany. Ampatsiarovy Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mba ametraka anao amin'ny toerany fahombiazana. Alleluia. Tsy mba tianao ve zany? Ianao ve tsy efa mba tofotofoka an'io plasy misy anao? Mba tany kely tsy efa mba tofoka fiainanao marô anao zao. Mba teneny tsara be tsy efa mba tofoka eky anao. Anatin'ny oranandro ianao mandeha tongotra ranopotika jiaby tonga aminao daholo. Fa mba omoe ianao mba mpatsiarovinao Andriamanitra, mba omoe ianao mba omeny moto na frais tikitiky. Ary nefa rano mba tomobile. Misy karazan'olona ny zao mijaly mihitsy izy amina tetena tafitrano e. Apetraka koveta keto sio keto asina sase amin'ny ravimpotsy. Fa mba ampatsiarovinao Andriamanitra mba novany tranonao io mba ho tonga tena building. Na dia ataoko hoe misy cyclone mandalo fa anao fa tsy taitra ntsony ao trano misy mandalova fao anao ra cyclone fa za efa tsy neninao e. Tsy mba tianao fa ohatran'izany.
Avereno tanina ndrendriky ny tsy fomba tofoko aveo no amin'ny fiainanao io e. Za mino sy matoko fomba mila fiainana tsaratsara nio anao androano e. Teneno tsara izy e. Za mino fomba mila fiainana tsaratsara ny misy anao io anao. Tsy hoe ratsy misy anao zao fô mbola tsy maneva anao. Ino moa mahatonga anao amin'ny tena mbola tsy maneva anao le satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray hoy ny Baiboly mihamazava mandra-pitatavonana. Ny fiainantsika ozy ny lalan'ny marina ozy ny Baiboly dia ozy ny boky Noabolana dia mihamazava mandra-pitatavonana. Ka ny olona anankiray zany rehefa tonga amin'io mandra-pitatavonana io fa tsy azo jerena intsony izy fa efa misy karazana voninahitra mamirapiratra. Azonao ve zany? Jereo tsara ny masoandro anankiray rehefa midi zay, raha tsy manisy contre soleil na dia manisy contre solaire anao mbola tsy samy jery masoandro zany. Mbola tsy vitanao mijery masoandro satria mazava loatra. Ka hoy ny Baiboly lalan'ny marina lalantsika manompo an'Andriamanitra dia tokony miakatra fa tsy memidina. Ka firy taona zay anao niaina tamin'io etape nisy anao io, aza manaiky raha tsy efa tonga mitatavonana. Alleluia. Rehefa tonga ny amin'ilay mamirapiratra amin'izay anao vao any anao vao tokony hijanona amin'izay. Fa raha mbola tsy tonga amin'ilay mamirapiratra, aza manaiky fampatsiahiva Andriamanitra Jesosy aho. Andriamanitra hitanao le raha mbona ataoko iny. Satria ilaitsika kristiana mba mamoa an'Andriamanitra. Ilaitsika mba mamoa an'Andriamanitra. Foazonao mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra mbola tsy izy rô misy anaty izao e, dia foazonao mihitsy izy. Tsy hoe izy matory fa misy fotoana ho atsika io adino. Azonao le izy Andriamanitra iny hafahafa ndraiky fampianarana paster iny ma Andriamanitra ndraiky matory eo. Tsy hoe matory Andriamanitra fa ao amin'ny tontolo ara-panahy misy karazan'olona adino. Dia mbo foazonao izy mbo tsy hanadino anao intsony. Alleluia. Misy karazan'olona vadik'Andriamanitra tsy ara-potoana eto niany. Enao anisan'izany. Alleluia. Enao anisan'izany avadik'Andriamanitra tsy ara-potoana. Tsy haiko hoe amin'ny herintaona sa amin'ny ray volana tokony anjaranao fa androany ho avadik'Andriamanitra tsy ara-potoana ianao. Alleluia. Tsy ho adininao ty androandroany ty. Alleluia. Ivavaka tsika rehefa avy eo. Tenin'Andriamanitra farany zay vakitsika dia amin'ny bokin'ny Samuela voalohany. Rehefa vita ty tenin'Andriamanitra ty dia ivavaka tsika. Samuela voalohany toko voalohany dia amin'ny 9:7. Samuela voalohany toko voalohany dia amin'ny 9:7 dia milaza ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fo maraina tokoa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehova. Dia lasa notika tonga teo an-tany rama. Ary Elikana nalala ny ana vadiny ary Jehova natsiaro azy. Jereo tsara. I Elikana sy ty ana ty anisany azo lazaina hoe mpanompon'Andriamanitra goavana. Azo lazaina hoe mpisorona mihitsy. Olona mpifanerasera amin'Andriamanitra. Fa ino izy anao ny zavatra nisy? Tsy mbo nananjanaka i Elikana sy ana. Tsy nananjanaka. Nefa azo lazaina hoe mpisorona anisan'ny olona tena mpifanerasera amin'Andriamanitra, anisan'ny olona tena feno nositra Andriamanitra. Tsy haiko nositra anao niany mety litra raika sa gonom-bary raika sa conteneur raika. Fa i Elikana sy ana ty anisan'ny olona tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony. Fa ino azo anao ny probleman'izy mivady? Tsy mbo niteraka izy. Dia vokatra zay tsy fiterahan'izy mivady zay dia io voalazan'ny Baiboly amin'ny Samuela voalohany toko voalohany dia amin'ny 9:7 io ozy Andriamanitra ary Jehova ozy natsiaro azy. Tsy hoe tsy namaly vavaka Andriamanitra fa ohatrany hoe
variana be Andriamanitra mialatsiny am'izay fomba fiteniko zay. Fantatr'Andriamanitra tsara fa raha ny zavatra tena tiatsika olombelona dia io resaka zaza io sa tsy marina ve zany? Anisan'ny zavatra tiatsika olombelona izy io. Manana trano, azo lazaina eo ihany. Manana fiara, eo ihany. Talena orinasa, eo ihany. Fa jereo tsara ny olona anankiray ataoko hoe tsy miteraka fa na dia ataoko hoe manana trano building rio, mbola tsy falifaly zany io. Sa tsy marina ve zany? Ataoko hoe ianao zany manana ny zavatra rehetra ianao fa tsy manan-janaka. Aza mijery any, aty mijery fa tsy any. Fa anisan'ny zavatra tena tiatsika olombelona io dia resaka zanaka io. Fa ireto mpisorona be reto ny probleman'izy ireo dia tsy mba niteraka. Dia io voalazan'ny Baiboly ary Jehovah ozy natsiaro azy. Satria nisy zavatra zany tao nataon'izy mivady ireo mba hahafahan'izy ireo mbo nitsarovan'Andriamanitra. Alleluia. Ka androany ianao rehefa mivavaka, rehefa vita ny fampianarana, hivavaka zasanao, etsetsika mihitsy ny vavaka atsika mba tonga an'Andriamanitra mba ho tsaranao ndraiky manomboky ny any. Alleluia. 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 Hivavaka tsika mba ho tsarovan'Andriamanitra am'izay ianao. Hatramin'izay ianao mety adidina. Fa mba manomboka androany mba misy pejy vaovao misokatra mba ho tsarovan'Andriamanitra am'izay ianao. Mba miala amin'io etape misy ianao ireo fa mba miakatra indray. Alleluia. Ndao tsika sanao aritsangana hivavaka aloha tsika voalohany indrindra. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny am'izay afatra fo zay hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka satria afaka ny sakafo indray ny ara-pananay androany tao anatin'izay afatra fo zay. Makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra zay nolazainao teto androany. Makasitraka manokana tompony amin'ny fampianarana zay nentinao teto androany. Fa aika mila foaziny ianao Andriamanitra mba tonga anao anetsika indray tompo ny valim-bavaka eo amin'ny fiainanay. Anetsika indray tompo ny programanao eo amin'ny fiainanay. Makasitraka satria afaka nonompanao zay teto amin'ny toerana ity nafanay nandreny zany fampianarana zany. Ny dera ny aja ny voninahitra tompo averiny aminao satria mendrika anao reriany zany. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika sanao no pratika sady an'izay afatra zay ndao tsika hivavaka androany. Tsy haiko hoe inona mbo zavatra mbo vitanao tao anatin'izao fanomponao, tao anatin'izao arakazaka ara-panahy zao, tao anatin'izao fivavahantsika sanao amin'Andriamanitra. Ndao tsika sanao androany mba tena hivavaka mba apatsiahivitsika ndray Andriamanitra androany am'izay rehetra mbo vitatsika mba fan'Andriamanitra mbo matsiaro atsika. Tsy haiko raha voarainao zany vavaka zany. Raha voarainao zany dia manomboka mivavaka androany. Manombo manandratandray ianao mivavaka androany. Etseo Andriamanitra androany mba tonga anao mba ho tsarovana ianareo zay mpampatsiaro an Jehovah ozy ny Baiboly ampatsiahivo izy androany ianao tiako anao hivavaka. Asa mitsahatra ianao androany. Ndao tsika sanao hivavaka. Etseo ndray ny vavakanao androany. Ampatsiarovo ndray Andriamanitra androany mba atsiaro anao izy manomboka androany. Mba atsiaro anao ndray izy manomboka androany. Tenena ataovy tahaka an'ilay vavaka Ezekia androany. Ataovy tahaka an'ilay vavaka Ezekia. Vokatr'ilay vavaka nataony Ezekia novan'Andriamanitra ny programa ary natonga n'Andriamanitra ndray natsiaro an'izay zavatra zay mbo vitany Ezekia mba ahafahan'Andriamanitra nanovany programany tamin'ny fiainany. Androany ianao tikanao hivavaka. Androany ianao mivavaha ndray ianao androany. Mivavaha ndray ianao androany. Tsy haiko inona ireo karazana ady andalovanao androany. Tsy haiko inona ireo karazana problème zay mianjady amin'ny fiainanao androany. Androany ianao tikanao vavaka. Fampatsiahivana an'Andriamanitra. Ampatsiahivo ndray Andriamanitra androany. Foazy ndray Andriamanitra androany mba tonga anao, mba tonga anazy atsiaro anao ndray. Mba tonga anao tonga anazy atsiaro anao. Tikanao hivavaka. Asandrato ny vavakao androany. Asandrato ny vavakao. Asandrato ny vavakao androany mba ahafahan'Andriamanitra manova ny programany mba tonga anazy androany atsiaro zay mba vitanao tao anatin'ny fanomponao. Atsiaro anao ndray androany. Ndao ianao hivavaka androany ampatsiahivo Andriamanitra. Tsy haiko inona ny mbo kely vitanao androany ianao tikanao hivavaka. Ampatsiahivo ndray Andriamanitra androany. Ampatsiahivo izy androany. Mivavaha zay re mbo vitanao teo anatehan'Andriamanitra androany. Lazao azy androany. Lazao zay
mba vitanao, lazao zay mba vitanao, lazao zay mba vitanao, tenena ny vavanao zay mba vitanao androany, mba tonga n'Andriamanitra tsara anao, mba tonga n'Andriamanitra tsy hanadino anao, mba tonga n'Andriamanitra ahitay anao manomboka androany, mba tonga n'Andriamanitra mpandresy ny lafi-piainanao, ampatsiahivo izy androany, ampatsiahivo izy androany, ampatsiahivo izy androany, ampatsiahivo izy androany. Oka anao ivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka, aza mitsahatra mihitsy anao androany. Oka anao ivavaka, oka anao ivavaka, tsy taky ny fotoana rehetra ty fotoana androany ty, fa androany zasy anao ivavaka mba ampatsiahivontsika Andriamanitra zay mba vitatsika tao anatin'ny fanipotsika an'Andriamanitra, tamin'ny fiarahantsika sanao an'Andriamanitra, mba ahafahany mampidina ny fitahiny, mba tonga anao tsy adino tsony ao amin'ny tontolo ra-panahy, mba tonga anao tsy adino tsony amin'ny tontolo ra-panahy, fa mba ho isy fitahina ho azonao, mba ho isy fandresena itobaka amin'ny fiainanao, mba ho isy karazana valim-bavaka anao amboteiazy amin'ny fiainanao androany. Ampatsiahivo izy androany, ampatsiahivo Andriamanitra, tompo-Andriamanitra mivavaka eto anatrehanao zay androany, zay mba kely vitanay Andriamanitra, zay mba kely vitanay Jesosy, oka anao androany, tsy hanadino ny fiainanay androany, fa mba atonga anao tompo atsiaro anay, atonga anao atsiaro anay, zay mba vitanay teo anatrehanao tompo, atonga anao atsiaro anay manomboka androany. Apetraka feona am-pelantananao tompo zay mba vavaka nasanatra eto androany, makasitraka tompo misaotra fany masina, ny tera ny aja ny voninahitra tompo ho averiny aminao satria mendrika anao ririany zany. Makasitraka dada malalo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa nalay ndraindray lesiny anao androany ao, ndao sasy anao tetanina mafy afatsika miditra mifandarana manaraka, azajanona ny tetananao raha tsy efa tonga ny mpanompon'Andriamanitra, azajanona ny tetananao an'Andriamanitra. Toizatrany tetananao Amen. Afaka mahazo toerana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino za fa nandray lesona goavagna anao teo Amen. Jusque anao tonga amin'ny tokantragnonao agny ataova pratika regny lesona regny. Amen. Mialohan'ny anaovantsika fanatitra eto anatrehan'Andriamanitra dia filazana manana fotoana lehibe atsika amin'ny alahady maraina amin'ny enin'ora sasany eto amin'ity toerana ity, amin'ny 7 ora ary amin'ny méga église misy bisy mitatitra ary devant-ny cycle star ary manomboka amin'ny 8 ora sasany. De après-midi amin'ny 2 ora sasany misy eto Ambolomadinika ary misy ery amin'ny méga église. Magnasantsika rehetrarehetra ho tonga ao anatin'izay fotoana zay, ary mitondrasanao vilia sotro zay andresanao anjara sakafonao. Amen. Mino za fa tegna nandray lesona anao teto amin'ity toerana ty androany, nandray révélation. Raha tegna nandray révélation anao alevo ny fanatitranao ataova zay mendrika indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Alevo ny fanatitranao vavaka ho an'ny fanatitra zasy anao. Raha azonao ny fanatitranao dia sanatolo lanitra. Raha eo misaotra anao zay mankasitraka feny tompo satria nandray fahalalana, nandray fampianarana, nandray zava-miafina avy tany aminao zay androany. Eny tokoa Andriamanitra, misy fotoana anao mila ampatsiahivina tahaka nataon'i Ezekia, ary ny teninao ihany koa milaza hoe ianareo mpampatsiahan Jehova aza mitsahatra. Tonga eto zay ampatsiahanao amin'ny alalan'ny fanatitra indray androany. Oka mba tena ho manompofona eo anatrehanao, hitondra fitahina, anokatra lalana, anokatra varavarana ho anisam-batan'olona ny fanatitra zay atao androany. Mba ho voninahitra ho anao Jesosy reriany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mandroso atsika avy any avafara mandeha aty aloha magnatanteraka fanatitra amin'ilay kelikely io ampafolon-karena lay maventiventy fanatitra malalaka. Afaka mandroso tompoko.